Salama tompoko, lasain'ny doktorina numéro 16 atsika androany avy hatrany dia hotohizantsika ny filazalazana mahakasika ny amin'ny finoana zay efa nambarantsika tamin'ny tapabolana lasa teto ihany ny mazava-dehibe ny finoana avy hatrany no nde hotohizantsika efa nanambaran'izay moa tsika tamin'ny farany teto fa avy hatrany dia hotohizantsika zay efa voalaza tamin'ny farany mahakasika ny amin'ny ity hoe mazava-dehibe ny finoana ity Hébreu toko faraka amby folo andininy fahenina avy amin'ny finoana no andraisantsika valimbavaka avy amin'Andriamanitra io zany na valimbavaka momba ny olana ny amin'ny aretina ninninona zavatra hoentintsika mibavaka eo anatrehan'Andriamanitra raha toka tsy misy finoana ao anatintsika ao dia aza manantena ny andray valony mihitsy fa miankina petsaka amin'ny finoana no andraisantsika ny valimbavaka avy amin'Andriamanitra Hébreu toko faraka amby folo andininy fafito finoana no nanamboarany Noa sampy fiara amonjena ny ankonana raha zany no ambarany ten'Andriamanitra amintsika eto tsy ovakitsika hatramin'ny farany fa lava be raha toka ho tanisaitsika hatramin'ny farany ten'Andriamanitra izay lesona goavana azosika raisina mahakasika ny amin'ny sampy fiara Noa dia tsotra ihany inona no antony andehanantsika makany am-piangonana ny fiangonana no antsoina hoe sampy fiara izay mitondra antsika makany an-danitra antony andehanantsika makany amin'ny mandeha mivavaka any am-piangonana dia tsotra ihany mba hitahirizana an'ilay famonjena izay efa noraisintsika ka avy amin'ny finoana no andehanantsika mivavaka amin'ny finoana no anatanterantsika an'izany fa ho an'izay tsy mino dia mipetraka fotsiny amin'ny hoe zay na mijana tatrano ato fotsiny ary dia efa mety aminay sy mahavoavonjy anay ambaran'ny ten'Andriamanitra eto fa finoana mihitsy no andehanana makany am-piangonana avy amin'izany no andraisantsika famonjena efa noresantsika teto ihany moa mahakasika ny amin'ny hoe mazava-dehibe ny fandehanana any am-piangonana fa tsy ho resantsika intsony raha linany amin'izay video zay anao dia jereo ambanimbany ao fa misy manazava feno mahakasika ny amin'izay ao Hébreu toko faraka amby folo andininy favalo misy teboka angezabe anankiray azosika raisina ihany koa ity finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azony olova dia niainga izy na dia tsy fantany aza izay alehany raha ho raisitsika amin'izao avy fotoana misy antsika izao dia finoana no ny alantsika tamin'izay toerana efa nazatra antsika ny tanàna nisy any Abrahama tamin'izany fotoana dia efa nisy ny lova napetraky ny ray aman-dreny azy ataony dadabe any tao ry zareo ireo nonona efa nandritry ny taona maro kanefa efa nahazo tenin'Andriamanitra anankiray izy ny amin'izay andehanany mba hiala ao raha makany amin'ny Genesis toko faharoa amby folo tsika dia mahita tsara an'izany tsy nisalasala izy fa avy dia nandeha tahaka antsika amin'izao fotoana ihany koa niala tamin'ny toerana izay efa nazatra antsika hatramin'izay rehefa sabotsy na alahady dia mandeha makany amin'ny bara makany amina boîte de nuit mijery baolina sy ny any amina misy toerana misy filokana maro isan-karazany nialantsika zany toerana nazatra antsika zany dia nakaty amin'ny toerana anankiray izay tsy mbola fantatritsika mihitsy tsika dia inona zany amin'ny toerana misy ny antsoina hoe famonjena finoana fotsiny no andehanantsika amin'izany satria maninona mino isika fa misy izay tsara lavitra tia nampanantenan'Andriamanitra ho antsika mihoatra noho izay efa toerana nazatra antsika fahiny tsy hotohizantsika tsony ny filazalazana mahakasika ny amin'izao hoe mazava-dehibe ny finoana zay fa avakeo ny toy ny ten'Andriamanitra manomboka amin'ny Hébreu toko faraka amby folo andininy fasivy hatrany amin'ny efatra amby telopolo any raha toka manana fotoana ianao ny tokantrano any fa manambara mazava ny ten'Andriamanitra ny antony izay mazava-dehibe ny finoana izay ho resantsika avy hatrany dia ny fomba hananantsika ny finoana ahoana ny fomba hananantsika finoana izay ity koa ho mariana avy hatrany mialohan'ny resantsika nyty hoe hananantsika finoana ity matetika tsika rehefa mivavaka dia miteny hoe ampitomboany finoaka Andriamanitra mba ampitomboany finoaka Andriamanitra ny tena olana ny tena marina fa tsy hoe ny tena olana sika io tsy manana finoana zany mihitsy satria maninona ary Jesosy dia nanambara tamin'ny mpianatra fa raha toka manana finoana kely tahaka ny voatsinampy ianareo dia afindra tendrombohitra na ilaza amin'ireo tendrombohitra hoe mianjarany amin'ny ranomasina dia ho antokoa inona nefa ny zavatra misy manantra antsika maninona ny toa tsy mifindra akory ilay tendrombohitra maninona na zavatra kely ary no entintsika mibavaka toa tsy mivaly toa tsy sitrana ilay marary rehefa ho entintsika mibavaka inona ny olana satria isika io
tsy manana finoana mihitsy fa tsy hoe misy finoana kely ao anatintsika ao dia rehefa mivavaka tsika matetika ny amin'ny hoe ampitomboy mifinoaka Andriamanitra ampitomboy mifinoaka Andriamanitra raha toka ampitomboana mantsy ilay avavaka ataontsika dia mazava ho azy zany efa misy ao anatintsika ao fa mila ampitomboana fotsiny nefa teny Jesosy dia milaza fa na dia tahaka ny voatsinampy aza dia afindra tendrombohitra ko maninona ary nefa antsika tsy mahavita na dia zavatra kely fotsiny raha hoentintsika mivavaka tsy andraisantsika valiny tsotra ihany satria tsy misy mihitsy ao anatintsika ao fa tsy hoe mila ampitomboana izany tsy misy ahoana ary ny fomba atongavan'ny finoana ao anatintsika ao Romaina 7:7 ko ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny fomba ananantsika finoana dia tsotra ihany avy amin'ny teny izay renesin'ny sofintsika raha manambara ny tenin'Andriamanitra eto ny amin'ny avy amin'ny toriteny avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia inona zany tiana ombara amin'izany ny zavatra renesin'ny sofintsika io no mahatonga ny finoana ao anatintsika ao raha toka olona midécouragé anao lava ny olona presaka aminao hoe tsy vitanao zany izy ny tanao ve ny volo ampelantananao ve ny abeanao ve ny fahefananananao ve za tsy mino zany ho vitanao tsy tanterako rehefa olona tahak'izay no mpifanerasera amintsika sy miresaka amintsika ao za manantena mihitsy aza manantena mihitsy fa itsiry ao anatintsika ao le finoana fa raha toka ny olona mifanerasera sy mifandray amintsika dia olona miankorazy antsika lavany amin'ny vitanao io hoe za tena matoky anao za tena resy lahatra fa tsy maintsy vitanao io na dia tsy nisy ninona dia tsisy ninina reo ampelantananao vitanao io fandana ataovy rehefa miankina amin'ny teny renesintsika antony mahatonga ny tenin'Andriamanitra ilazy atao fa avy amin'ny toriteny mihitsy ho nandraisana amin'ny finoana ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra ina ny dikany dana meny toriteny tenin'Andriamanitra ataovy betsaka ao anatin'ny saintsika sy ny fontsika ao satria ny tenin'Andriamanitra tsy ampihena ny finoantsika velively mihitsy fa zay zavatra ambarany ao dia mino matoky mankatoava ataoviny tahak'izao manaova zavatra mandrisika antsika hatrany hitombo amin'ny finoana fa tsy mandrisika antsika velively mihitsy hemitra amin'ny finoana antony zava-dehibe anankiray amin'io zay zavatra renesin'ny sofintsika io no miantoka betsaka ny amin'izay fitsirian'ny finoana ao anatintsika ao lasa ny fotoanantsika andeha ho avelantsika hatreo alohan'ny fanambarana an'izay amin'ny herintsika dia resaka manokana andrany amin'ny fomba fikolokoloana ny finoana sy izay zavatra tokony alavirintsika mahakasika ny amin'ity resaka finoana ity misy izay zavatra tena tsy maintsy alavirintsika mihitsy raha tiantsika ny anana an'izany finoana mahery sy matanjaka izany metraka ny veloma mandram-piona mandrapitafa ao amintsika ao amin'ny video manaraka indray samy arotahina Andriamanitra veloma tompoko